mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana indray ry havana no iarabanantsika natokantrano any isika isambatan'olona manaraka izao mofinaina izao izay voalahatry ny sampana sekoly alahady mo amintsika anio dia ny taratasy faharoa nosoratan'i Paoly an'i Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia maharita amin'izay zavatra nianaranao sy nampironanao satria fantatrao izay nampianatra anao zany. Fahatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soatra masina izay mampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny ny tsindry marin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanontseana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy fahaenina ambin'ny folo. Izay soratra rehetra nomeny ny tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanontseana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Ny volana febroary moa tsika ry havako dia ny alahady faharoa amin'ny febroary dia natokana ho alahadin'ny baiboly. Zay mahatokana hoe volana febroary ny lohahevitry ny mofinaina sy ny perikiopa vakina isan'alahady dia ny hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka ny tena marina moa dia teo amin'ny tantara dia ny volana jona no azo lazaina ho tena zava-dehibe teo amin'ny tantaran'ny baiboly satria ny baiboly malagasy dia ny volana jona 5:7 no vitadika voalohany. Fa noho ny antony manokana moa noho ny fandaharam-potoana maro samihafa dia ny volana febroary no natao ny alahadin'ny baiboly izay tserovantsika mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Ary dia ity alarobia ity tsika dia nomen'ny mofinaina ho fakafakantsika ny taratasy nosoratan'i Paoly an'i Timoty. Ny andininy fahaenina ambin'ny folo amin'ny toko fahatelo no vakitsika teo ny hoe izay soratra rehetra nomeny ny tsindry marin'Andriamanitra. Raha tsorina dia ny soratra masina zany dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanontseana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Mametra-panontaniana zany tsika manao inona moa ny ilana ny soratra masina? Inona ny ilana ny baiboly? Dia valiana eo andininy fahaenina ambin'ny folo hoe ny inona ny ilana ny baiboly eo amin'ny fiainana kristianina? Farafahakeliny dia reto. Voalohany dia izao, mahasoa izy. Ny baiboly dia boky mahasoa. Ary mahasoa amin'ny lafiny ahoana? Amin'ny lafiny fampianarana, fandresen-dahatra, fanontseana izay diso ary fitaizana amin'ny fahamarinana. Ny baiboly moa rehefa koa malala araka ny volazantsika teo dia nosoratana tamin'ny alalan'ny tsindry mandrin'Andriamanitra. Zany hoe olombelona nanoratra ny baiboly. Olombelona no taria ny fanahin'Andriamanitra. Ary satria olombelona nanoratra azy dia hita ao anatin'ilay olombelona vatana saina fanahy manoratra ny kolotsaina. Ny baiboly tsy tahaka ny Koranina ohatra. Ny Koranina dia boky avy tany an-danitra ny fandikan'ny finoana silamo azy hoe kopia ny ety ambonin'ny tany fa any an-danitra ny misy ny Koranina texte original vita amin'ny volamena fa ny anjely Jibrail amin'ny fomba fijerin'ny Islam zany io no nampanao dictée, nampanao soratononona dia nanoratra ilay boky Mahometa, nanoratra ilay kopia zany i Mahometa. Ary zay no mahatonga ny hoe tsy azo adika amin'ny tenin-drazan'ny olona ny Korana. Azo adika amin'ny tenin-drazan'ny olona izy, misy Korana amin'ny teny frantsay.
misy korana amin'ny teny anglisy fa tsy ampiasaina any amin'ny fitaovam-bavahana any amin'ny moské akory izy reny fa mety ho ampiasain'ny mpikaroka fotsiny chercheur any université na amina biblioteka tsotra fotsiny fa ny boky ampiasaina ny vavahana dia boky korana zay voasoratra amin'ny teny silamo ihany satria tamin'ny teny silamo ny original any an-danitra io zay ny finoan'ny silamo fa ny baiboly tsy ohatran'izay mihitsy ny baiboly tsy hoe nampanao dicté Andriamanitra ny baiboly tsy hoe ny texte original amin'ny baiboly any an-danitra tsy zay loatra fa ny baiboly dia na soatra masina zany dia nitsindrin'ny fanahin'Andriamanitra tsindrimandrin'Andriamanitra no nanoratana ny baiboly ary dia lasa tonga soratra masina zany izy mazava ho azy ary io no mahatonga ny baiboly ho azo adika amin'ny teny-drazany ny olona azo adika amin'ny teny mahazatra ny olona satria tamin'ny fitariany fanahin'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra dia ao anatin'ny olona Andriamanitra dia ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahiny tsy mitovy amin'ny silamo hoe Andriamanitra dia any an-danitra fa tsy mitoetra ao anatin'ny olona tsy miresaka momba ny fanahy masina ny silamo fa vavahana kristianina miresaka ny fanahy masina hoe tempolo ny fanahy masina ny olona tempolon'Andriamanitra ny olona dia mitoetra ao anatin'ny olona ny fanahin'Andriamanitra dia tarihiny fanahin'Andriamanitra ny olona tamin'ny fanoratana ny baiboly ka tsy de tena lafo ny baiboly ohatra moa resahantsika izy fotoana ihany angamba resahana an'izany amin'ny fotoana sasany fa eto de ny hoe inona moa ny anjara toeran'ny asa amin'ny baiboly inona ny anjara toeran'ny baiboly ny asa toerana ny tenin'Andriamanitra na ny soratra amin'ny baiboly moa dia atao hoe tsika manao azy hoe baiboly fa boky ny baiboly boky maro zay nytika ny teny hoe baiboly dia ta bibliona boky be dia be 900 izy atsika protestanta dia biblioteka ray manontolo zany io a zay mirakitra ny tenin'Andriamanitra soratra masina mirakitra ny tenin'Andriamanitra ary dia ny asan'izany voalohany Paoly raha mity adiny fahinambiny folo ty raha mijanona amin'io ihany sika dia hoy izy manao hoe ho fampianarana ange izy io hoe natao ho fampianarana raha mitentsika hoe fampianarana dia lay fahalalana zany ny tiana resahana eo lay fahalalana lay ny soatra masina zany any dia mampahafantatra atsika zavatra maro isan-karazany ny soratra masina de fitaovana nomen'Andriamanitra antsika ahafantaratsika ny momba an'Andriamanitra ahafantaratsika ny momba ny tenatsika ahafantaratsika ny manodidina atsika ny soratra masina zany dia loharan'ny-pahalalana fa fahalalana inona nefa ny fahalalana an'Andriamanitra ny fahalalana ny planin'Andriamanitra ny ataontsika hoe zava-dehibe tsy tokony adonoantsika dia manome toerana natsoina hoe finoana isika tsika protestanta de manao hoe sola fide hoe ny finoana ihany fa ny finoana de izao tsy afa-misaraka amin'ny soratra masina tonga amin'ny finoana ny olona rehefa mahafantatra tsara na mamaka tsara ao anatin'ny soratra masina noho zany de izao hoy Paoly manao hoe io baiboly io vakinao io a fa mahatonga fahalalana sy fahafantarana ny misionera afaka malala ny asa teto Madagasikara tsy eto Madagasikara ihany fa ny misionera protestanta tany amin'ny faraparany taonjato faha sivy ambin'ny folo na namanako fiantohany taonjato faha sivy ambin'ny folo faraparany taonjato valo ambin'ny folo de nafahana manokana manao hoe rehefa tonga any am'izay firenena iasanareo nareo tao anatin'izany Madagasikara fa sy Madagasikara ihany kory ny asan'ireo misionera britanika na misionera Holland na norvégiana sy ny tahak'izany tamin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo iny dia nafarana hoe lahara-pahamehana amin'ny asa ataon'ny misionera ny fandikana amin'ny baiboly ho amin'ny tenin-drazan'ny olona ary rehefa nadika tamin'ny tenin-drazan'ny olona ny baiboly teto Madagasikara tamin'ny tenin-drazantsika de be ny fahalalana no entin'izany alefisaratsena hoe ny baiboly zay nanomboka nandrafitra an'izany nanomboka nadika ty amin'ny taona 3 sy 700 talohany nandikana amin'ny baiboly de ny teny malagasy teny tsy voasoratra fa teny iteninana fotsiny io teny malagasy iteninantsika andavanandro de mbola teny tsy nosoratana tamin'ny alfabeta latinina tsy akory
fa nosoratana tamin'ny alfabeta arabo zay ny antsoina hoe sorabe. Ny antsoina hoe sorabe dia teny malagasy ihany fa nosoratana tamin'ny alfabeta arabo. Fa rehefa tonga kosa ny misionera dia vokatry ny dinidinika sy ny fampiraharaha tamin'ny radama voalohany dia nosoratana tamin'ny alfabeta latina zany ny teny malagasy. Ary tsy hoe mora akory satria teny tsy mbola nosoratana, mbola teninitenenana fotsiny, fa ny misionera notarehindry Jonjo lava David Jones nampiny Jonjo fohy tato aoriana, eny mbola nisy an'i David Griffith teo nelanelany, ny ampisan'ny Jonjo fohy, ny ampisan'ny Freeman, James Cameron, reo misionera maromaro zany dia Jeffreys, reo zany dia niaraka nandrafitra n'lay teny malagasy io ho teny azo soratana. Zany hoe mbola nila fitsipim-pitenenana, fitsipim-panoratana ny maromarona kokoa. Tsy lay fomba fanonona tsy lay alfabeta tamin'ny teny anglisy iny akory no nanoratana ny teny malagasy, fa nisy tamin'ireo nisy sorony malagasy, nisy sorony radamany hoe isorony W, isorony X, isorony isan-karazany, be de be ny lalàna. Rehefa manonona dia aoko fanonona hoe rehefa de efa tsy hoe mamaky lasa any eo na mamaky andra ndray ainy eo sy ny sisa, fa ataovy tsotra ny fomba fanonona malagasy. Tsy de mora loatra akory nandrafetan'ny misionera ny hoe fomba fanoratana ny teny malagasy ohatran'izao hoe zao ny fanoratra azy. Fa vitan'ny misionera zany ary nahavita nanoratra ny baiboly ho amin'ny teny malagasy izy. Ary rehefa nosoratana tamin'ny teny malagasy nefa ny baiboly de lasa nisokatra aingana de aingana ny fahalalana. Ary eo mamarina tenin'ny Zotra Masina manao hoe io baiboly io dia manjary loharanom-pahalalana, manjary loharanom-pahalalana izy. Tena Madagasikara fotsiny de raha vantany vao nampianarina ny teny ataovy hoe ny teny malagasy nadika tamin'ny teny malagasy ny baiboly nanomboka nosoratana ny teny malagasy nosoratana tamin'ny alfabeta latina ka nivoaka tsara, nylamina tsara, ny fitsipim-panoratana dia azonao saratsiana ve ny fiazakazaka. 7 taona teoriana monja, 320 no voarafitra ny fomba fanoratana amin'ny teny malagasy raha esorina ny vanim-potoana ny fanenjehana 17 taona eo dia aty amin'ny taona 1920 zany nivoaka ny maloteny ny gazety malagasy voalohany antsoina hoe Teny Soa. Esory eo anatin'izay atao hoe fotoana 70 taona teo eo zany esory ny hoe vanim-potoana ny fanenjehana tsy nampiasana ny teny malagasy, de eo amin'ny hoe fotoana eo amin'ny 20 taona eo fotsiny zany latsaka kely dia nivoaka ny literatiora malagasy. Raha ohatra ka esorina le vanim-potoana ilan'ny fanenjehana zany tiana teneniny. Aingana be zany ny fiazakazaky ny fahalalan'ny malagasy rehefa nisokatra teo aminy ny baiboly. Hotsika manao hoe ny baiboly de tsy manohitra mihitsy ny fahafantarana na ny fahalalana. Ndraindray tsika mampifanohitra ny fahalalana, ny siansa, ny savoir sy ny baiboly. Fa eto de ambaran'i Paoly manao hoe tsia ny baiboly de tena ilaina mihitsy ho amin'ny fampianarana. Amin'ny fampianarana zany hoe ilaina ampianarina mihitsy io baiboly io. Ilaina koa io amin'ny fahafantaran-javatra. Ataovy hoe mianatra ny zavatra maro ianao ao anatin'ny fahafantaranao ny baiboly. Ny afaka malala am'izao andro ataontsika hoe mampiroborobo ny fahalalana zao de zao ny zavatra tsy anaran'ny olona sy tsy vakian'ny olona indrindra de ny baiboly. Ary rehefa tsy ampianarina intsony ny baiboly dia ndraindray lasa toe-tsaina hafa mihitsy ny fomba iainan'ny olona ny fahalalana. Tsika zao miresaka am'izao andro antsika zao de malaza be ny antsoina hoe bioéthique na ny éthique de la vie na ny hoe manahoana moa ny fomba hitondrantsika ny antsoina hoe aina. Fa io ady hevitra maro isan-karazany zay eto ambonin'ny tany io momba ny fananana, momba ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy, na io resaka rehetrarehetra moa antsointsika hoe éthique de la vie io.
na hatraminy hoe tsy maninana ny clonage any hoe zany rehetra zany famindrana raha zany rehetra zany de ao anatin'ny tokotany antsoiny hoe bioetika. Nandritra ny taona maro ny olombelona rehefa nianatra no antsoina hoe bioetika na éthique de la vie dia niainga mandrakariva tamin'ny baiboly izy. Zany hoe novakian'ny olona niaraka tamin'ny baiboly ny fahalalana maro samihafa ka natonga ny olona ohatra hoe tsy nanaiky ny IVG hoe tsy mety ny fanalan-jaza ohatra na tahak'izany ao anatin'ny famakiana ny baiboly. Fa rehefa rehefa tsy novakian'ny olona ntsony ny baiboly fa ny filôzofia tsotra fotsiny na ny fahalalana tsotra fotsiny novakian'ny olona de io hitantsika io mivily lalana be mihitsy ny moral momban'ny mombany antsoina hoe aina. De hitantsika raha fa misy azo atao tsara ny hoe rehefa tena manjiry firy be ny olona de vonoa izy na avelao izy ho faty tsondroany fanafody izy zany rehetra aby anatin'ny tokotany antsoina hoe bioetika ny itsika moa na hoe eutanasie. Fa efa tsy ampiasain'ny olona izy fa fanamaivahana fanaitainana no izy ny faminotena zany de ao anatin'ny antsoina hoe bioetika. Fa rehefa miala ny baiboly ka tsy nivakiana tao anatin'ny baiboly tsony zay de manjary zavatra hafa mihitsy no mitranga. Revako malala hotsika manao hoe manampy dia manampy mihitsy afantaran'ny olona tsy hoe Andriamanitra ihany fa afantaran'ny olona ny tena maha izy azy ny baiboly. No zany de zao na tsy manao zany tsony ara ny fanjakana tsy manao zany tsony ny fiarahamonina ny isam-pianakaviana ry havako de tokony anao zava-dehibe ny fianarana momba ny baiboly sy ny tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly eto mananatra ny Timoty zanany manao hoe tadidinao tsara anaka fa io baiboly io tenin'Andriamanitra io soratra masina io de tena ilaina mihitsy mba hampianarina ny olona. Fa ny faharoa de zao tsy hoe ilaina hampianarina ihany izy mba hahatonga ny olona hafantajavatra hahatonga ny olona ahalala ny tenany hafantatra an'Andriamanitra iorenany amin'ny finoana fa izao tena ilaina koa io amin'ny fandresen-dahatra. Zany hoe rehefa miady hevitra ny olona satria be dehibe ny adi-pinoana taloha ny adi-pampianarana de izao Paoly manao hoe rehefa miady hevitra amin'ny lafiny ara-pinoana ny olona dia tokony ny soratra masina no hoentiny hanamarinany ny fifandresen-dahatra. Io manamarina teniny itsika protestantany amin'ny hoe sola scriptura. Raha miady hevitra ara-pivavahana ianao mifanaraka na tsy mifanaraka amin'ny soratra masina ve ny fomba entinao mandresy lahatra. Be dehibe ny olona izay te hiresaka momba ny finoana mahafinaritra zany. Be dehibe no hitantsika etseroa zavatra mahafinaritra ny olona mihitsy ny miresaka momba ny finoana fa zao voafehan'ny olona ve ny soratra masina. Tena ara-soratra masina marina tokoa ve no entin'ny olona mandresy lahatra. Ary rehefa mitenitsika hoe soratra masina de tsy boky anankiray amin'ny soratra masina tsy toko anankiray amin'ny soratra masina fa ny soratra masina manontolo. Sanatria tsy hoe manamaivana izay mety ho fandresen-dahatra rentsika etseroa fa indraindray de tsapanao ho tsy marina raha soratra masina ny zavatra voizina amin'ny fampianarana sasatsasany rentsika na amin'ny tambajotro na mety ho amina gazety boky voasoratra isan-karazany koa aza. Fa zao rehafako malala Paoly eto de manazava antsika mpino manao hoe rehefa mandresy lahatra indrindra amin'ny ara-pinoana anao de zao aoka ho amarinina amin'ny soratra masina io. Ny antony nanomezan'Andriamanitra n'io soratra masina io dia mba hoentinao mandresy lahatra ny olona amin'ny finoana mba hiorina amin'ny finoana ilay olona. Hoentinao mandresy lahatra ny mpino mba hahatonga azy hamaka amin'ny finoana tsara. No zany de izao tena zava-dehibe zany ny anjara toeran'ny baiboly. Ny soratra masina de nomenantsika mba hoentsika mandresy lahatra ny fahamarinan'ny fampianarana na ny fahamarinan'ny fotom-pinoana sy ny fampianaram-pinoana zay ataontsika. Zay angeny mahatonga ny hoe ina mahatonga ny hoe rehefa miditra am-piangonana ianao de misy baiboly mivelatra eo. Misy baiboly mivelatra eo amin'ny ao anatin'ny fiangonana. Ny dikany de zao hoe io baiboly io no mitsara ny fotom-pampianarana. Io baiboly io no toriana. Io baiboly io no ampianarina anatin'ny fiangonana. Io baiboly mivelatra io no hoentina mandrava ny fampianaran-diso. Io baiboly io no entina mandrava
ny oentina mandresy lahatra mandrava ny fampianarana tsy izy izay mety ho mampiala ny olona amin'Andriamanitra satria betsaka zany karazam-pampianarana zany zay mampiala ny olona amin'Andriamanitra. Afaka malala ampiasao arany soratra masina rehefa mandresy lahatra ianao de zao ny soratra masina. Nisy a vanim-potoana teo amin'ny tantara aty amin'ny vanim-potoana ny moyen âge dia nisy natsoina hoe vanim-potoana natsoina hoe scolastisme. Natsoina hoe scolastisme dia scola teny latina scola dia sekoly izay natsoina hoe vanim-potoana ny scolastisme de ny hoe vanim-potoana izay ninon'ny olona fa io soratra masina io a dia miteny amin'ny olona ary azavaina amin'ny olona amin'ny fomba maro samihafa. Ny filôzofia ohatra de fitaovana nentina nanazava ny soratra masina zay no antsoina hoe scolastisme. Zany hoe mba hahafahanao mahatakatra ny soratra masina de azavainao tamin'ny fotom-pampianarana maro samihafa tam'izany fotoana zany. Vakina zany le baiboly dia azavaina amin'ny alalan'ny amin'ny alalan'ny filozofian'ny Aristote na ny filozofian'ny Platon na ny filozofian'ny Sokraty na ny filozofian'ny Diogène sy ny sisa rehetra. Azavaina amin'ny alalan'ny filozofia ny soratra masina. Zay no mahatonga ny hoe tsy afaka nanao teolojia ny olona tany aloha, tsy afaka namaky ny baiboly ny olona raha tsy nahay filozofia izy. Fa ny fantsipivavahana no ny teny manao hoe mampivily lalana antsika no hoe ny soratra masina azavaina amin'ny alalan'ny filozofia. Be de be ny zavatra nazavaina mbola tavela ao anatin'ny fiangonana nazavaina tamin'ny alalan'ny filozofia. Fa ny fantsipivavahana manao hoe ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra ihany manazava ny tenin'Andriamanitra. Ny baiboly zany tsy hoe azavainao amin'ny matematika. Ny baiboly zany tsy hoe azavainao amin'ny ekonomia. Ny baiboly zany tsy hoe mila mahay ekonomia ianao vao mahazo ny baiboly na mila mahay matematika ianao vao manazava ny baiboly ka hanao asa marika maro samihafa satria misy taremarika ao anaty baiboly de ny hoe andeha azavaina amin'ny alalan'ny marika ny baiboly. Na hoe andeha azavaina amin'ny alalan'ny ekonomia ny baiboly satria misy ekonomia ao, na andeha koa azavaina amin'ny alalan'ny siansa ny baiboly satria misy resaka siansa ao indraindray. Fa ny baiboly ihany ny manazava ny baiboly. Zay ny fototry ny fantsipivavahana. No zany de zao raha mandresy lahatra ianao amin'ny lafiny ara-pinoana de zao ny baiboly ihany mety anao mandresy lahatra fa tsy hoe mba hahatonga an'io baiboly io hazava de maka taremarika ianao, maka marika ianao na rendrehetra dia manjary toy ny milaza hoe tsy ampy le baiboly. Fa zao ny baiboly de mahaleo teny afaka ny baiboly ihany no afaka manazava ny baiboly. Tsy milaza akory zany hoe tsy ilaina ny marika, tsy ilaina ny siansa. Azo atao reny ao anatina illustration na fampiarana ilay fanazavana. Ny baiboly no manazava ny fampiasantsika ny siansa. Ny baiboly manazava ahoana no ampiasantsika ny fahalalana, ahoana no ampiasantsika ny tantarantsika ny volantsika, ahoana no tantarantsika ny ekonomia raha io baiboly io. Fa tsy ny ekonomia akory no ataontsika manazava ny baiboly. Fa ny baiboly no entsika miditra amin'ny ekonomia hoe ahoana ny fitantanana mifanaraka ny soratra masina, ahoana ny fikarohana manaraka ny soratra masina. Zay mahatonga Paoly eto ny teny hoe ampiasao io mba hoentina mandresy lahatra. Fa ny fahatelo de Paoly manao hoe fantsiana izay diso. Rehefa mampianatra ianao, resy lahatra ny olona dia maninona izy? Miatrika ny asa izy. Rehefa miatrika ny asa ny ampandehanana iny izy dia mety ho diso, mety ho manao zavatra tsy mety. De hoy Paoly manao hoe io baiboly io koa de manitsy zay diso. Ny diso amin'inona? Ny diso amin'ny fitondratena, ny diso amin'inona? Diso amin'ny lafiny fiainana isan'andro. De hoy Paoly manao hoe ampiasao io baiboly io, ny soratra masina de manitsy antsika am'izay mety ho fahadisoana. Ny antony hitorinan'ny filazantsara de zao ho fantsiana zay diso koa. Tsy hoe miaino ny filazantsara ianao de vonona teny manao hoe za hiaino ny filazantsara, hiaino ny fampianarana fa mivoaka eto de zay tiako atao ihany ny ataoko. De tsisy heviny le baiboly. Fa rehefa mianatra ianao ny baiboly, rehefa miaino ianao ny fampianarana de vonona ianao zany hoe za ny antony zay henoko an'io, ny antony zay henoko ny fampianarana, ianarako ny tenin'Andriamanitra, henoko ny toro-teny de zao ny any akeko koa ahitsiny lay tenin'Andriamanitra.
fa tsisy hevy ny antony enonao ny tenin'Andriamanitra raha tsy manaiko ahitsy ny tenin'Andriamanitra ianao. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe fanotsiana zay diso io, fanotsiana zay tokony ho amboarina amin'ny fiainan'ny tsirairay. Ary ny farany Paoly de manao hoe izao koa mahazava-dehibe an'io baiboly io. Tsy hoe miaino ny olona de mahita hoe mety diso ihany izy na mety ho ahitsy ihany izy, fa miaino koa ny olona mba izao izy mba ho fanolokoloana azy ho amin'ny fahamarinana. Koloina ho ty fahamarinana ny olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no mitaizany olona mba hakamamy amin'izany fahamarinana zany. Tantarain'ny baiboly ao anatin'ny boky maro ny faharavana firenena vokatry ny fisian'ny tsy fahamarinana. Mamaky ny boky ny Amosa manontolo ianao, mamaky ny boky ny Hosea Mpaminany ianao de mahita hoe potika ny fiarahamonina rehefa tsisy fahamarinana. Mamaky kosa ianao ny tantaran'ny boky zanak'Israely, tany hoe ny hevitra na tahak'izany de hitanao hoe rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ny olona de manjary na ny firenena na ny fiarahamonina ny fianakaviana de manjary misy aina, misy fivelomana, milamina tsara sy ny tahak'izany. Ry havako malala, sarobidy amintsika ara ny tenin'Andriamanitra. Noho zany dia azo atao haingo-trano fotsiny, vakio, ampianaro, aelezo mba hahatonga fiovana sy fanovana eo amin'ny fiainan'ny mpino, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ivavaka ary sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay nomenao anay baiboly voadika amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teninao satria manazava anay hafantatra ny marina, manitsy ny dianay handehananay araka ny tokony ho izy, ary manjary fahalalana mitondra anay ho amin'ny finoana sy ny fahatakarana anao. Tompo de mivavaka izahay, mivavaka ho an'ny fikambanana mapely baiboly, mba hieleza ny baiboly maneran-tany, mba hahatonga ny mpino indrindra eto an-tanindrazanay mba hanana ny baiboly isam-batan'olona. Mafy tompo ny asan'ny fikambanana mapely baiboly, fa mivavaka izay ny mba hahafoizanay mpino ho amin'izany fanotana ny baiboly zany ka hahatonga malagasy azo izany teninao zany. Mivavaka izay tompo ho an'ny ireo mpandika ny baiboly, ireo rehetra teknisianina mamola vola sy miasa mafy amin'ny fanotana ny baiboly de mitahy azy ireo ianao. De jereo tompo ny fiangonanao amin'ny fitoriana ny filazantsara, ataovy mahatoky amin'ny teninao ary ampahareto amin'ny fanomponanao ny mpino rehetra mba ho mpanompo ny teninao Andriamanitra ka hiaina ny baiboly amin'ny toerana rehetra zay misy azy. Ifanomenao ny firenenay ny baiboly amin'ny teny malagasy dia aoka tompo mba hanova ny fiarahamonina, hanova ny fiainanay, fiainan'ny vahoaka malagasy izany baiboly zay toriana sy azavaina izany. De mitoera Jesoa atomponay raha ataovy mahatoky mandrakariva amin'ny fitiavana sy ny fanomponanao zahay. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.